Toklas toko vavy tonga sondreto anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity manolotra ny arabary ary manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny makasika ny antondeny ankolafy Ravalomanana any Afrika Atsimo ny fanoloana toerana ireo minisitra izay candidat fifidianana filoha-pirenena ary eo amin'ny tontolon'ny CAP-arina ny vokatra ronono santonana amin'ny entina amintsika ihany ireo fa ny tontolo politika aloha nisy taratsika ny vaovao. Androany nanainga nihazo any Afrika Atsimo ny delegasionina avy amin'ny ankolafy Ravalomanana notarihan'i Mamy Rakotoarivelo toe-draharaham-pirenena teny amin'ny seranam-piaramanidina iray isan-pirenena teny Vato dia namafisina Mamy Rakotoarivelo fa ny fifampiresahana makasika ny toe-draharaham-pirenena misy amin'izao fotoana izao no horesahana any Afrika Atsimo. Fifampiresahana anjiniana ny raharaham-pirenena ary andraisan'ny ankolafy Ravalomanana fanapahan-kevitra manoloana ny raharaham-pifidianana araka ny nambaran'ny mpitarika ny delegasionina ny ankolafy Mamy Rakotoarivelo no ifitorany dihy izay tanterahana any Afrika Atsimo. Ny ordre du jour moa zany dia fampiresahana ny iray aman-dreny président Mamy Ravalomanana momba ny toe-draharaham-pirenena izay fantatsika fa miazakazaka be ny any dia hijery aminy izay toe-draharaham-pirenena izay dia andray ny toromarika rehetra ihany koa avy any aminy mikasika ny fitohizan'ny tolona izay hatrehan'ny Mouvance Ravalomanana amin'ny famerenana filoha Ravalomanana sy amin'ny fametrahana famerenana indray ihany koa Madagasikara tany tandalana. Momba ny mety anohanan'ny ankolafy Ravalomanana candidat ao anatin'ireo telo amin'ny telopolo ny eken'ny CES dia nilaza izy fa hatreto dia tsy mbola nisy aloha ny fanapahan-kevitra ny raisy ny ankolafy. Mbola tsisy hatreto aloha zany ny fijerena izay zavatra izay fa mety tsy manakana koa zany mbola hodinina daholo zany rehetra zany miaraka amin'ny filoha Ravalomanana dia rehefa tafaverina izay dia hoentanareo ny fanapahan-kevitra izay horaisina miaraka amin'ny filoha Ravalomanana sy ireto delegasionina izay andeha any Afrika Atsimo. Ny ankolafy Ravalomanana izay nanamafy ihany koa ny tokony hanemorana ny fifidianana ho filoha-pirenena. Ny fangatahana izany dia mazava hoe io fifidianana filoha-pirenena izay atao io dia tsy inclusive ary tsy demokratika. Dia mametraka hatrany izay hoe tokony hahemotra io fifidianana filoha-pirenena io fa raha ohatra ka hoe ny Mouvance Ravalomanana izay verina fa manana tanjaka manokana angamba tsy lava na iza ny lazan'izany dia tsy afaka mandaa ny hoe manana tanjany ny Mouvance Ravalomanana ka raha sanatria ny Mouvance Ravalomanana tsy mandray anjara n'izany fifidianana filoha-pirenena izany dia mety anahirana ihany ny tarin-javatra politika eto Madagasikara. Mety ho président, mety ho lany io fa dia président mal élu amin'ny teny frantsay nilazako azy dia tsy hanana ny tena légitimité ary tsy tafatomona tsara amin'ny toerana izay tokony hipetrahany. Mikasika ny feo mandeha momba ny fisian'ny adadrano ao anatin'ny zanak'dada dia nilaza i Mamy Rakotoarivelo fa iray feo ny ankolafy Ravalomanana. Profo izy ny mpitarika rehetra ny atoko anatiny no ifampidinika any Afrika Atsimo niaraka amin'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana.